araba toklasitoko vavy ary manasatsika avy hatrany manaraka ny antsipiriny vaovao-tsary faharoa télévision malagasy izao atoandro izao 7 févroary taona 2024 7 févroary taona 2024 roa taona androany ny nisin'ny tifitra vararaka teny Ambohitsiroatra tamin'ny 7 févroary taona 2024 io nampiredareda ny fitiava-tanindrazana ny lanona-pahatsiarovana ny tsanganjavatra tamin'io 7 févroary 2024 io nisy ny fitombavaka tetsy Ambohitsiroatra nisy ihany koa ny kabarin'ny filohan'ny AV7 izay nangataka fiahina manokana namaly ny avy hatrany ny filohan'ny fahefana avy nitetezamita anana solotena ao anatin'ny kongresy ny AV7 hozahana akaiky ny lalana oento manohy ny fanampiana ny AV7 ary tsy ho tapitra miaraka amin'ny tetezamita izany fanampiana izany fa hoezahana ny anohy izany fanampiana amenan'ireo mpikambana ao anatin'ny AV7 izany rehefa vitany namana Jean Mirambelson rehefa aveo ny momba izay vaovao izay dia hoarantsika eo fa hotoizantsika aloha ny fampalam-baovao eto amin'ny télévision malagasy ho an'ny diana isika natao tany Antsiranana ny faran'ny herinandro lasa teo ny atrikasa momba ny rano fisotro madio notarihan'ny ministry ny rano nentina indrindra moa nanentanana ny mponina mba hikajy ny sandrika sy ny tontolo iainana. Jean-Louis Bertrand solitena télévision malagasy any Antsiranana no hitondra izay. Ny diatodoka ny tatitra ny zavavita ny taona 10 sy ny vina hiatrehana ny atrikasa ny taona 12 sy 10. Ireo tamin'ny ankabiny no voatoatry ny atrikasa mpivoriana tariny tetikasa paya ito Antsiranana izay nanomboka iny omaly tolakandro iny. Faritra vary eto an-tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara moa no nasaina hiatrika ny atrikasa izany mandritra ny efatrandro ity atrikasa ity. Fantatra fa efa nisy tamin'ny taondasa iny ny fanatsarana ny ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka tamin'ny alàlan'ny fampifoana ny rano fisotro madio. Izany dia narahan'ny fanentanana tamin'ireo radio miparitra ny Heripatrana tamin'ireo faritra ny Savalo teto amin'ny Nosy. Nisy valan fitopolo ireo radio nintsy ny tayara ny araniasa taminy nanentanana misimisy kokoa ary nampitana tanteraka ny hafitra ho an'ny vahoaka ary misy hatrany amin'ny 2000 ireo radio mandeha manively voazara tamin'iny taondasa iny. Nanokatra sy nanome voninahitra izany tety amin'ny hotely Colbert moa ny ministry ny rano Andriamatoa Nirlanto Andriamaso. Lampam-baovao hafa kosa dia nanatotosa irakan-tapoka tany amin'ny orinasa Sherite ny farany herinandro teo ny ministry ny fiompiana Marante Jean de Dieu miaraka tamin'ny talen'ny kabinetra ny fahefana avy ny tetezamita jery ifotony ny olana mahakasika ny fanafarana sakafo ho an'ny mpiasa ny orinasa io. Fantatra fa 530 ny sakafo ho an'ny mpiasa dia afarana avokoa. Fitso Andriamasy Arvelo amin'ny sarin'ny ministera ny fiompiana. Tsy maharaka ny filan'ny orinasa Sherite amin'ny sakafo ho an'ireo mpiasa ny miisa 7 sy iray alina ny famatsinana eto amintsika
dimambenimpolo isanjato ny voavatsy eto an-toerana. Nomeny ministeran'ny fiompinana ahalalana arak'izany ny Serity manafatra sakafo any ivelany. 5 isanjato ny filana ara-tsakafo izany. Mbola misy fiaraniasa azo atao miaraka amin'ireo olona eo aloha solidaire. Rehefa ohatra tsy afaka mamany amin'ilay filany dia olona le mpamokatra amin'ireo varotra ireo tsy maintsy zerana amin'ny varotlafo. Mbola metaka zavatra tsy aratsika malagasy. Misy ny fampidirana hena andavelany. Hena ampidirana andavelany ireny dia nampidirana mba hialantsika mba hiarovana ny inflation. Niteraka resabe tatoato io sakafo afaran'ny Serity avy any ivelany io. Voalaza fa miparitaka amin'ny tsena ao Toamasina. Nijery fotony izay ny ministry ny fiompiana Maharanty Jean de Dieu nanapirofo ny zava-misy satria tompona andraikitra ny ministera amin'ny fahazon-dalana nomeny. Jerena hoe ara-dalàna tsara ve io ahoana ny fidirany, ahoana ny fivoahana satria misy manome teo ratiny hoe be miboaka sakafo mikasa kofa miboaka ty ivelany fany moa zay milaza aminareo fa raha ny fisavana ny taratasy rehetra zay nareo tena malalaka tsara ny fisavana azy dia tena mazava dia mazava ary fanaraka amin'ny fanomezan-dalana zay soniavy ministra ny fiompiana ny zavatra miditra sy mena sakafony mpiasa ato amin'ity orinasa ty. Noararotina teto tamin'ny fioanan'ny ministra tamin'ny PDG n'ity orinasa ity ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina amin'ny sehatra sosialy sy fotodrafitrasa. Zay amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa dia ho fanarenana ilay doro ala nitranga tao amin'ny valan-javaboary tao Isaly tamin'ny Tondasy dia nofidina manokana ny commune ambanivohitry Ranohira nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopam-bolekazo tany amin'ny faritry Morombe. Manoloana ny fiovan'ny toetrandro ihany koa dia fantatra fa mahatratra 4 hatramin'ny $20 isaky ny tonna ny vidin'ny carbone tsy hiparitaka amin'ny abakabaka. Solange Rakotonosy le vigezina rafimaly zay tany an-toerana no hitatitra izay vaovao izay. Fanotra iray lehibe hiatina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fambolekazo. Ankoatr'izay anefa dia tsirim-panantenana vaovao ihany koa no miandry antsika eo amin'ity sehatry ny fambolekazo ity satria misy ilay volavolan-kevitra iraisam-pirenena momba ilay atao hoe séquestration de carbone na ny fitazonana ireo entona carbone tsy hiparitaka amin'ny abakabaka avy amin'ilay tetikasa RED. Araka ny fantatra mantsy raha ny kajikajy nataon'ireo manam-pahaizana dia tafakatra 4 ka hatramin'ny $20 isaky ny tonna no vidin'izany entona carbone izany tsy hiparitaka amin'ny abakabaka. Manoloana izany dia nofidina manokana ny faritry Orombe noho ny fananana ilay valan-javaboary arovana ao Isalo. Ny 30 ka hatramin'ny 40 isanjaton'ny faritry ny any mantsy no any mba misy alina. Izy fikapanazy moa izy dia mananavatra izy fa misy alina taty amin'ny corridor fa voasaka amin'ilay izy hoe saika nisy exploitant illicite tany dia reny voasakanay daholo fa misy vina fana ny district sy ny voasakana daholo. 50 hektara isaky ny faritra ny tanjona ka ny 10 hektara aloha no nasiana zanakazo izay miisa 2,2 alina Ananambo sy Kininina moa no novolena teto amin'ny fokotanana Andasy ao amin'ny commune ambanivohitry Ranohira mbola ao anatin'ny faritry Orombe ihany. Zay tao amin'ny faritry Orombe fa tany atsimo andrefana kosa dia tafiakatra iray hatramin'ny 2 degré Celsius ny tany maripana tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny nandritra ny taona 12 ny fambolekazo nefa dia isan'ny fanohitra iray lehibe hoentina hiadina amin'izany ny commune ambanivohitry Andranoinaly ary no nofidiny ny faritra atsimo andrefana nanokafana ny taopam-bolekazo tamin'ity taona 12
arivo 240 ity mbola Solange Rakotonou sy Rodriguez Zafmaly any no mitondra ny vaovao. Faritra ianjadiny Haintany mandavataona iny faritra Atsimondrefa ny Madagasikara iny. Raha tamin'ny taona 14 iny ohatra dia tafakatra iray ka hatramin'ny 200 ny tahany maripana tany amin'iny faritra iny. Fambolekazo mifandraika amin'ny filanimponina sy mety amin'ny toetany any amin'ny faritra iny arak'izany no nentina nanokafana ny taopambolekazo tao amin'ny commune ambanivohitry Andrano Inaly tao amin'ny faritra Atsimondrefana. Ny amin'ity taona ity dia hiakatra be ny rotsakorana nefa ny fotoana hiaveniorana dia vitsy. Izany hoe raha tena avy tokoa zany izay fotoana izay dia mety hanimba ny voly indray satria betsaka ny rano ao anatin'ny fotoana fohy nefa tsy hisy fotoana. Zay zany anisan'ny changement anankiray. Manaraka an'izay efa mitomby ihany koa ny salan'isan'ny maripana ny fotoana io satria raha dia amin'ny faritra Atsimondrefana manokana dia efa mitombo any amin'ny ray hatramin'ny 2 teboka any ho any zany ny fitombon'ny salan'ny maripana amin'ny fotoana izao. Miezaka hatrany iny faritra iny andrakitrala ny velaran-tany satria 50 hektara ny tanjona dia efa tafakatra 570 sy 300 hektara no voavoly tamin'ity taona ity. Isan'ny manampy sy mamany olana amin'ny fivoovan'ny toetrandro ny fambolekazo raha malala fa miady amin'izany fivoovan'ny toetrandro izany izao tontolo izao ankehitriny no ny fiantraikany mivantana amin'ny vatan'olombelona sy ny asa mandrarahany isam-batan'olona ankehitriny. Fa tonga eo amin'ny fotoanan'ny fiangazety koa sika izao atoandro izao ny raharaha fety febroary ny fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ny mety hiakara ny vidin'ny herinaratra ny jirama ary ny fahatarany kapila mangirana sandoka omaly ireo kosa no nisongadina tamin'ireo gazety tonga teto amin'ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao izay ofitian'ny Fabienne Andomalala eo amin'ny sariny fiainsatsondry mampiantona. Anio no 7 febroary ka rariny loatra raha samy miresaka iny fitifirana ny seteny Ambotsiroitra roa taona lasa izay iny ireto gazety 12 voarainay fa ireto telo ireto no manao izany ho lohateny lehibe. 7 febroary 7 febroary 20 roa taona izay no namonoan'ny filoha teo aloha ireo nitolona ho an'ny fahafahana hoy inona ny vaovao. Pejy telo be izao no natokan'ity gazety ity iresahana izany. La vérité, famonoana tsy manaja ny maha-olona. Izay no anasokajiny ny fitifirana niseho tamin'iny asabotsymena iny. Pejy telo ihany koa no anaovan'ny fanadihadiana momby io. Iza marina ny tena nitifitra tamin'ny 7 febroary, izay kosa indray no fanontaniana apetraky i Madagascar Tribune. Mbola mijanona ho mistera hatreto ny valiny izay fanontaniana izay ho ny gazety, fa raha ny zava-nitranga aloha dia 50 mahery no namony ny teo anoloany lampam-panambotsiroitra tamin'io andro io ary anjatony kosa ny naratra mafy. Ireto gazety telo ireto indray dia miresaka ny mahakasika ny raharaha politika eto Madagasikara. Tokony ho mpikambany tao amin'ny Commonwealth fa i Madagasikara tahaka izao raha tsy nandalo krizy hoy Madagascar Matin. Ny Commonwealth moa dia fikambanana ahitana ireo firenena anglo-saxon. Inona ny vaovao toliara nambaran'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana fa tokony efa iva ny krizy eto Madagasikara fa ireo mpanao politika no vatony sakana hoy izy. Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana moa izay sady filoha nasionaly ny antoko avy no mpanolotsaina manoka ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ihany koa nandritra ny fiaonambeny avy omalo nanambarany izany. Tamin'ny fotoana io ihany koa no niresahany ny momba ny feuille de route ny Dr Simao hoy Courrier de Madagascar. Ao anatin'ny lisitra avoaka ny antoko politika no isafidiana ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ireo mpikambana ao amin'ny androm-panjakana ny fitondrana tetezamita ka anendreny azy ireo. Izay moa no fanazavana nentiny ty mpanolotsaina manoka ny filoha Andry Rajoelina ity omaly. Eo amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray dia mandindona ny fiakaran'ny faktura ny jirama hoy Aora. Raha mihetsika ho ny gazety ny vidin'ny solika dia tsy maintsy hiakatra ihany koa ny vidin'ny jirony jirama. Eo amin'ny ady amin'ny pirate dia kapila mangirana samboka miisa 5 alina no tratra ny mpitandro ny filaminana omaly ary olona 420 no voasambotra hoy
taratra sy les nouvelles. Hiakatra fampanoavana anio moa ity raharaha ity ary hodorana ihany koa ireo CD, DVD ary divixa pirate ireo. Iny vaovao Toamasina manatanteraka atrikasa entina anatsarana hatrany ny vokatra letisia ny gel na ny fikambanany ireo mpanondrana letisia. Mitombo hatrany manko ny fepetra takin'ny mpanjifa Europeana eo amin'ny kalitaon'ny letisia avy aty Madagasikara. Iny vaovao majanga dia saro-piaro loatra ity rangahy iray any ka noratreny teo Masimbahoaka Ramatoa. Farany iny vaovao Antsiranana ny aiky ny fahadisoany ity mpanolontsaina kominaly Yao Diego izay nanodikodina zazavavy tsy ampy-taona. Eo amin'izay raha ny 7 febroary izay moa dia isy ny fandarana manokana eto amin'ny televiziona malagasy. Arantsika teto amin'ny televiziona malagasy hanomboka amin'ny 9 ora aorian'ny fampalalana-baovao fahatelo eto amin'ny televiziona malagasy. Averina izany fa amin'ny 9 ora dia isy ny fandarana manokana momba izay 7 febroary izay niarahana amin'ireo namana mpanao gazety maro eto amin'ny televiziona malagasy niarahana na tontosa. Fa eo amin'ny setsy ny fanatanjahantena kosa dia tsy nahovoka any Stéphane Mabele omaly tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina nandritra ilay défi des champions oentin'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing anomanantena farany ireo équipe nationale hiatrika ny fidinany tompon-dakany Afrika amin'izay taranja kickboxing izay atao any Libreville Gabon ny rokatra amin'ny fahafito ny volana marsa ho avy izao. Ny azo ambara dia hipoka olona tanteraka aloha ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina izay midika fa manomboka miverina tsikelikely eo amin'ny lazany senteurany misy azy ty taranja ity. Leo raha tsika anao fampitinana momba izay eo amin'ny sary Cédric Zafindrakoto sisy tsaly Jean-Paul. Adiny samy goavana adiny samy ngeza ireo no sary teto amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina omaly alahady nandritra ity défi des champions ady fanomanantena farany ho an'ireo mpikatrika kickboxing malagasy ao anatin'ny ekipa pirenena hiatrika ny fidinany tompon-dakany Afrika any Gabon ny 2-7 marsa ho avy izao. Ady 9 narahana ny aina teto ka ireo mitovy lanja amin'ireo ekipe nasionaly nampifandomina tamin'izy ireo izay navondrona tao anatin'ny Fantomas. Tamin'ny ankapobeny saika ireo kickboxer nasionaly no nitondra fandresena. Isan'izany ty fihaonana teo amin'ny Jean Christian de Fantomas sy Julien ao anatin'ny ekipe nasionaly. Fasadanja tamin'ireny ity katrokady teo amin'ny Jean-Claude sy Anigaël Coin Bleu ity. Anigaël moa ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy efa taona maromaro. Fa isan'ny ady nanakorontanareo mpijery maro be teto ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitsara tamin'ny fifandonana teo amin'ny Jean-Paul Fantomas sy Ridge ao anatin'ny ekipe nasionale. Ny valin'ny fitsarana nampandesen'ny Ridge ka nampikomy ny mpijery. Rehefa nasaina ny fandinika nefa ireo mpitsara dia nomenany Jean-Paul indray ny fandresena.